Anisan'ny fanontaniana mbola mipetraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny toerana misy any marika Ravalomanana. Eo anatrihan'izany indrindra dia manana ny ambarany ary ny mpitandro filaminana eto an-toerana. Voary tanteraka Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ny fanambaran'ny colonel Rakotomanina Florence, commande ny farim-piadidiany ny gendarmerie pirenena eto Analamanga na ny CIRGN. Tsy nilaza kosa nefa ny toerana misy ny filoham-pirenena teo aloha ity manamboninahitra Zandary ity. Araka voalazako hoe zavatra eny mantsy ao anatin'ny andan'ny fanjakana reny. Fanjakana no mahafantatra hoe ary misy anazy zao dia tsy mahafantatra hoe aiza izy fa zavatra efa cercle efa restreint zany mindraikitra dia zavatra reny. Anjara anay fotsiny tamin'ny filamina tamin'ny fotoana reny nanodidina ny faravohitra sanatria kosa nararaotra fa ny toerana andehanany aza zao tsy mahafantatra. Ary tiako ny tipo tena nareo nefa Andriamatoa Marc Ravalomanana zany nanafatra fanafody dia nately tombany ny fanafody. Dia zany maha-olombelona dia tandrovana lalandava. Hitanareo ihany zany misy. Henoko hoe nisy ny nafatra fanafody izy dia nalefa ny fanafody zatra nahatra fanafody tany. Nolazain'ny colonel Rakotomanina Florence ihany koa fa anisan'ny mahazo fiarovana manokana ny fianakaviana Ravalomanana. Voary tanteraka zato sanjato izy. Ary zao koa hoe tsy fantatrareo hoe Antsonay ny tao amin'ny faravohitra so kaiky madamo hoe mangataka fiarovana dia nandefa olo eny zao miaro mivadina Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ary teny mihitsy izy hoe ianareo no tianay hiaro anay. Tianareo zany zay zany dia miaro ny olona rehetrarehetra. Ary efa nataony izy zany tamin'ny nadogavan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana zany nandeha teny zay no nametraka ny olona ny avinazy. Ary hitanareo hoe tamin'ireny fa nanao déplacement azy izy dia manaraka ny sécurité ary nasiany mo sécurité mihitsy teny alohany tamin'izay satria narovana ny aina no nyresaka efa mandeha. Mikasika ny fomba nisamborana ny filoham-pirenena teo aloha teny amin'ny trano fonena amin'ny teny faravohitra izay nisokajiny maro fa nisy fampiasan-kery dia nitondra fanazavana ny colonel Rakotomanina Florence. Tsy dia hoe izay tsy dia hoe arrestation musculée no natao tamin'ny fotoana iny zany. Hitantsika nefa nisy olona maro tangorona teo tsy maintsy manana ny teknika ampiasainy satria iny natao hoe mission spéciale zany nakana azy tao satria nalaina izy amin'ny resaka araka molaza Andriamatoa hoe mikasika sécurité zany iny bebetsaka resaka nandeha mikasika sécurité eny police ordre public. Reny ataontsika mission spéciale reny zany dia ny formation na unité spécialisée koa miandraikitra azy fa tsy misy resaka hoe musculé zany fa reny fomba fanao na aiza na aiza. Tianareo fahitalavitra ny na olona ray no alaina musculé ihany raha izay no tianareo lazainy. Arak'izany dia tsy nilazana ny toerana misy an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny eo anivon'ny mpitandro filaminana izay anisan'ny nakazy teny faravohitra. Tsy mbola fantatra ihany koa hatreto hatramin'ny oviana ny fotoana hitazonana ary arovana manokana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.